Miaraba tsika rehetra izay fa ato anatin'ny tranon'Andriamanitra tonga miaraka manompo an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Arabaina manokana ihany koa isika rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany. Mirasoa ao antsika rehetra ny tenanay mpanompon'Andriamanitra mba tena andraisanao fahasoavana lehibe tokoa ane ity fotoam-bavaka izay rahantsika manatanteraka ity. Noho izany, na ho anareo ato anatin'ny trano fivavahana izany, na ho anareo ihany koa any an-tokantrano izay manaraka amin'ny televizion, dia raiso tombotsoa lehibe mahitsy ho anareo ity fotoam-bavaka ity satria izay dia mino fa na iza na iza nataon'Andriamanitra hiaraka hivavaka hanompo an'Andriamanitra amin'ity anio ity dia hoy aminareo tsy kisendrasendra izany fa fotoanan'Andriamanitra lehibe hitahiny sy hanambinany atsika rehetra. Koa ho fanomboana ny fotoana dia hivavaka isika. Na ho any an-tokantrano any arenao dia mivavaha mihitsy. Raiso hoe miaraka amintsika eo Andriamanitra ka raha hivavaka amin'ny finoana ianao, raha hivavaka amin'ny finao rehetra ianao dia iainanao Andriamanitra, ankasitraka anao Andriamanitra ary hitanao izy ao anatin'izao fotoam-bavaka irahantsika izao. Ka andehantsika hiaraka hivavaka tony. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay. Mankasitraka anao izahay, manome voninahitra anao izahay, midera ny anaranao masina indrindra izahay, satria notahinao ka nomenao ity fotoana ity. Misaotra Andriamanitra satria tsy fotoana mandalo fotsiny izao fotoana izao, fa fotoana anankiray lehibe iarahana miankohaka eo anatrehanao, iarahana mbola manompo anao ihany koa, iarahana midera sy manome voninahitra anao. Ry Andriamanitra tsara indrindra, apetraka feno ampelantananao fotoana rehetra, mba fotoana tena miavaka, misy fahasoavana, tahin'Andriamanitra andraisan'ny ilay zava-tsoa lehibe ka ho tahinany ny fiangonana rehetra, ho tahina ihany koa ny any an-tokantrano any, ho sitrana izay marary, hivany olana rehetra, ho fantatra ny famarinana, ary ambaran'Andriamanitra ny sitrapony androany, ka tonga ny fiangonana andray fahasoavana eny an-tren'Andriamanitra. Rainay izany an-danitro, ianao l'Andriamanitra lehibe sady masina indrindra, ny lanitra ny seza fiandiananao, ny tany fito era-tongotrao, tsy misy Andriamanitra toanao mandrakizay fa ianao l'Andriamanitra ny fiandohana, Andriamanitra ny fiafarana ianao. Eo anatrehanao Andriamanitra ny lasa sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra ny olona izay manaraka izao fotoam-bavaka izao, ho ambin'Andriamanitra ny amin'ny fiainany, amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ry Tompo tsara indrindra. Halleluja. Amen. Ndoantsika hitehaka ao an-Tompo ary. Ka ho fanomboantsika ny fotoana dia andaontsika hitsangana hideran'ny Tompo amin'ny alalan'ny hira anankitelo. Ao anatin'io fideranan'Andriamanitra sy fiankofana io dia tiako tena mandray anjara na ianareo ato anaty trano fivavahana, na ho anareo any an-tokantrano any, dia raisy eo an'Andriamanitra izany ka ataovy amin'ny fontsika rehetra. Ndao ary Tompo. Dia mbola manamafy ny arahaba ho antsika izay tonga eto anompon'Andriamanitra, na ho anao izay ao an-tokantrano dia manona ny fiadanan'i Jesosy, manona ny fahasoavana ho anao manokana izahay. Mino fa eto Andriamanitra androany, eto ny herin'ny androany, raha tonga eto ianao dia tsy alamaina. Amen. Satria izao fotoana izao dia fotoanan'i Jesosy, manapaka eto izy. Izy irery ihany no mentsika voninahitra eto, izy irery ihany no mentsika azy eto. Mino androany fa ho raisan'Andriamanitra ny fiderana izay ataonao. Halleluja. Dia tiako tsampo anao, tiako fantatra hoe ilay Andriamanitra izay tomponao eto androany ane dia ilay Andriamanitra efa nitondra ny fandresena ho anao, efa nitondra ny aretinao, nitondra ny vesatrao, nitondra ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ka na inona mety averinao hoe tena tsy vita koa, vitan'i Jesosy satria mpandresy ianao satria manana an' Jesosy. Amen. Ny olona miaraka amin'i Jesosy, ny olona manompo an'i Jesosy dia natao ho mpandresy. Tahaka an'izany Paoly dia tsy niala tamin'i Jesosy ary teo anatrehan'izany dia nampiseho an'Andriamanitra ny voninahiny satria tratra ny tanjona ary samy teny mihitsy izy hoe
efa natateraka ny fiazakazahana androany ho mpandresiko ianao androany ho tahina toko ianao mety misy olana amin'ny fiainanao mety misy ady mety misy zavatra sarotra fa zaho ahodin'Andriamanitra ho fitahina ahodin'Andriamanitra ho fandresena ahodin'Andriamanitra ho fitahina zavatra rehetra zay miseho amin'ny fiainanao amena ndao tsika iveran'Andriamanitra ame voninahitra navetrany Jesosy afaka ny zavatra rehetra satria amin'ny fiainanao tsy nateraka ho resony anao afa-pandresy mpandresy ianao amena tenenykely no akaikinao hoe mpandresy ianao fa manana an' Jesosy hoe halleluia taotsika mbola hitohiteran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany.
aretina de pandese, manocha pandese, manocha pandese, rama finiula na de pandese, rama finaretina de pandese. Finiula la lite, lugatani le mage, aretina mabe. You dance mansitale, Nada yelu marube, juga fifaliave, era un itumbo pandese. Se vuole farese, e paresi si cazzo da urana, e paresi si cazzo busuana, se vuole farese, se vuole farese, e paresi si cazzo da urana, e paresi si cazzo busuana. te bulli wala lite, yisel se umasiake, amna rantu sasare mande. E fammi bitbitche, Balale panisatan, sabina timana payapa. era un itumbo che pandese, 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 pandese. Asatina basta sasuna Pandese, pandese, Yusula ya pandese, Akul kira pandese, Sasuna pandese pandese, Unatin pandese, Hey pandese, Hey pandese, Hey pandese, Hey pandese. Hallelujah, hallelujah. Tsy maintsy mifaly anao satria mpandresy ianao. Tsy maintsy mifaly anao satria zanak'ilay mpandresy, zanak'ilay avy indrindra. Hoy aho taminao teo hoe na inona olana ao amin'ny fiainanao dia tsarofa efa nentin'i Jesosy. Tsy afaka ny horesy intsony anao satria efa nentin'i Jesosy ny fandreseny. Androany dia teneny ny tenana hoe tsy afaka ny horesy intsony aho. Tsy maintsy mpandresy satria zanak'ilay mpandresy. Amen. Atovy amin'ny fonao rehetra aniry izany dia teneny Jesosy hoe efa nentinao amin'ny fandresena ny fiainako. Eto ianao Jesosy. Amen. Ao anaty ity dia mifatoy ianao fa hirotsaka aminao fahasoavana Jesosy. Tsy ho resy intsony ianao fa ho mpandresy ianao. Amen. Niadiuanay fonianao tidinireu anse fazavaco de fantacho fandesinao ni fandrese niarusina nampiaianao sakaiza culpa na vuchar fasuavanao no iana cuiderá quanao lei bei jinjaianao nenaranao no yuje mapangina ni taucha fanetinao ni fandrese nierinao mambeli tempo mitubakasi siochiza pasuavanao no iaina cuiderá quanao. Hallelujah.
Vavakuanay fonianao Fefa itinjay Tsy afaka noresianao Fanetinao ny fandrese Ianao Jesosy izay Mesia Fanatena ny firene Fahasoavanao no iainako iderako anao Hallelujah. Amen. Fitadamias fizali Tena levuna yanao Mifasana sinatazuna Vanetinao ni fandrese Hallelujah
misy ianao ny rehetra dia manaiky ianao Jesosy ny fahefana rehetra dia manaiky ianao Jesosy amen mankasitraka Jesosy tena misaotra anao zahay satria ianao le fanaresy zao tontolo zao tokoa mitoetra ao anatinay dia tsy maintsy mpandresy izahay na inona ina fasarotana mety lalovanay na inona ina fanaitainana mety miatro amin'ny tenanay efa resinao zany Jesosy dia tsy maintsy mpandresy aintsio zahay tena mankasitraka anao zay Jesosy misaotra anao fiangonana misaotra anao zay tsirairay avy satria sambatra izay no fonjenao amin'ny anaran Jesosy misaotra Andriamanitro alleluia amen mazao interantsika rehetra tompo dia isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra mitondra antsika tao anatin'izay fiderana sy fiankofana izay mialohan'ny idirantsika amin'ny fandarana manaraka dia ny andrenesana ny tenin'Andriamanitra andaontsika iroso avy hatrany hitondra ny fanatitra eo anatrehan'ny tompo satria baiboly dia miteny fa aza miseho foana ozy tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ny olona manompo an'Andriamanitra rehetra zany dia tokony tena resy lahatra sobabo fa ny fitondrana fanatitra dia tsy hoe fombafomba mpivavahana na fombafomba mpiangonana fa nisany teny voasoratra anatin'ny baiboly fa mila hoentina andrisan'Andriamanitra amin'ny fanatitra ka omany eny an-tananao azy na ny ampafolo-karena na ny fanatitra izay entsika ho fanohanana izao fiangonan'Andriamanitra izao ndao tsika ary tompoka iomanany amin'izay dia hivavaka vetrany misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay masina indrindra nambidinao sy notahinao ny asan'ny tananay notahinao antsio zay ka mbola misy vola tonga teo tokantranonay na teo amin'ny tananay tsy no ny herinay zany na mifalalanay na mifahaizanay manokana fa ianao Andriamanitra no nanokatra lalam-pitahina ka nanome izany ho any ny fiangonanao rehetra izay tompo akatoy zay niteneninao zahay namitra ny ampafolo-karena tao tranon'Andriamanitra hitondra mifanatitra ihany koa zay tompo amin'ny fonay rehetra ampifaliana no anatanterahana izany ka dia raisy Jesosy eo mba ho fanatitra masina ankasitrahana ary avita be amin'ny asan'Andriamanitra ny fanatitra ataon'ny fiangonana amin'ny anaran Jesosy voatazo fiangonana izao voatazo fiangonana izao mankasitraka Andriamanitra amen dia tahaka ny fanaontsika moa zany hoe zay mitondra ampafolo-karena dia mandroso ety aloha izy tatazantsika eny amin'ny toerana kosa ny fanatitra ao anatin'izay dia andaontsika anao iry fanandratana ny tompo anankiray dia iroso avy hatrany tompo
efa tian'Andriamanitra misambatra anao, efa tian'Andriamanitra molapatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra hiadana anao, efa tian'Andriamanitra misambatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao. Fandresy anao, fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao, fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho. Fandresy aho 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 aza misetona mitomany mideboly tsy maintsy avany tahina manaraka anao hatrany fandresena tsy metona aza misetona mitomany mideboly tsy maintsy avany tahina manaraka anao hatrany fandresena tsy metona fandresy anao, fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao, fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao, fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho, fandresy anao fandresy anao, fandresy anao manomboky izaho. Tsy miteaka amin'ny voninahitra an'i Jesosy ataovy teako ny mpandresy ny teaka anao a ataovako teako ny olona voninandresy a. Halleluja. dia isaorana lehibe ny tompo a nafahantsika nanatanteraka ny fanatitra teo a izay ka ankehitriny moa tsika izany dia efa madiva ihaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Androantsika dia isaorana ny tompo lehibe fa manana mpanompon'Andriamanitra vahintsika dia tsy iza fa miaraka manompo an'Andriamanitra amintsika eto ny pasterantsika rasoa manana farisolanto a miaraka ny vady aman-janany a izay miandraikitra ny fiangonana RHEFI any andapa izany. Andaontsika aloha atsangatsika kely izy ireo dia sady tehaka ho an'izy ireo tsika eto alohantsika eto izy mivady zao. Ireo zany izy izay miandraikitra ny fiangonantsika any andapa. Izy zany no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany na ho antsika any an-tokantrano azy mijery ny télé na ho antsika ihany koa izay atao anatin'ny trano fivavahana. Ka ho fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra dia andao hitehaka mafy be tsika sady hitsangana anome voninahitra ny tompo omentsika toerana avy hatrany ny groupe de louange ary. Alléluia. Alléluia. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manatrika eto. Miarabantsika izay mijery amin'ny fahitalavitra ihany koa ny tenako. Maniry mba hamangy antsika rehetra eto ny Andriamanitra. Ny elanela-tany dia tsy sakana ho an'i Jesosy fa na any anaty tokantranonao ihany koa zany dia afaka mamangy anao ny herin'Andriamanitra hitondra fitahiana ho anao. Alléluia. Hivavaka antsika ho an'ny tenin'Andriamanitra androany dia mino fa Andriamanitra ny hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika. Angatao ny fanahy masina mba ame fanambarana anao izy androany ka tsy taka ny fahazarana no andraisanao toroteny fa tsapanao tena isy révélation hiteny aminao mivantana Andriamanitra, hiteny aminao manokana Andriamanitra eto amin'ity toerana ity zany. Atsangana ary ny tananao anila akavanana dia ny tananao anila kosa eo amin'ny faritra misy ny fonao dia angataka amin'ny tompo itsika mba hiteny amintsika androany.
ry Andriamanitra rainay eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velonao ny amin'izao fahasoavana lehibe na ny rahanao avy any an-dapa no tonga eto Androndrakely ny toron-teninao izay inoko fa fandaminanao manokana izany. Engane ty toron-teny androany ity mba tena hitondra fiovana fanovana fiantraikany eo amin'ny fiainanay na ny manatrika eto na ny mijery fa hita lavitra. Miasa mahery ianao fanahy masina ameo fanambarany izay ho tonga révélation anay ny teninao ho lasa rema zao teny izao ka atsapa hitenenanao ny olona rehetra eto tsy akanavaka. Ny marary rehetra dia hositranonao androany, ny manana olona rehetra dia hovanao androany, ary zay matsapa any anatin'ny lavaka na longoa zay ny anjerany dia ho afahanao amin'izany izy hitsotra ny tananao hanafaka an'ireo olona ireo. Resena ny fanany fahantrana, resena ny fanaratsy zay miazona ny fiainany olona ao ambany, reo ozona zay miazona ny fiainana ao ambany dia potehina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitahian'Andriamanitra ne hiasa mahery amin'ny fiainany olona rehetra zay mandre an'izao afatra androany izao. Momba eto ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko ny ran'i Jesosy andrakotra anay eto, hiaro ny fonay sy ny hevitray, hiaro an'ity toron-teny ity, ary iseho eto ane ny voninahitr'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy no afaka manao ny vavaka. Halleluia. Antsika rehetra hiteny mafy hoe aloha ite-tanana mafy ho an'ny tompo antsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Dia mazao ny toerantsika tompoko. Alohan'ny toriko ny tenin'Andriamanitra dia ataoko hoe mba zava-dehibe mba andrenesantsika ny asan'ny tompo any an-dapa, sa tsy izany? Satria efa ela ihany tsika tsy niona dia mba milazantsika ny asan'ny tompo any sonan'Andriamanitra moa ny asany fa mandroso tokoa, maro ny olona mandray famonjena. Ny ambarako aminao ngamba hoe ny sampam-piangonana misy atsika any an-dapa akoatra any an-dapaville efa misy hatrany amin'ny 7-30 nisan'ny sampam-piangonana zao. Dia ny olona natao batisa tamin'ny herintaona zay nanao batisa olona matratratra any amin'ny 570 sy 700. Dia tamin'ity taona ity zany hoe nanomboka janvier hatramin'ny tamin'ny Alakamisy teo, satria mbola nisy natao tamin'ny Alakamisy dia mbola misy koa mbola tsy vita fa zay tonga any mbola mitoy fanaovana batisa hatramin'izao zany nanomboka janvier hatramin'izao misy olona eo amin'ny 270 no vita batisa zany, fa mbola misy ho ataonay batisa rehefa tonga any izany. Dia isorin'Andriamanitra fa miasa Andriamanitra ny mpimasy manolo tena ho an'i Jesosy mandoro fanafody mibebaka. Dia tany an-dapa ngamba rianareo hoe ny zavatra nitranga ihany tany hoe fisiany tony ambalavelona tony, ary le olona nisy ambalavelona tena mavita mamono olona mihitsy, mavita mandoro trano mihitsy. Nisy fotoana tena nangalana polisy sy gendarme mihitsy ny fe azy, fa na ny polisy sy ny gendarme raha sahirana. Nisy olona 5 moa maty tamin'izany, voatery tsy maintsy nitifitra satria tena nanohatra. Dia na zay fiangonana aza menasena izy ireo hoe hodorana ny trano fiangonana, ho tapahandony mpitoro-teny. Za moa efa nahazo remata alohan'izany hoe hisy asana devoly eo. Dia nanomboka ny vavaka izay dia nataonay ny délivrance ny tety vohatra, ny tety tanàna. Isorina an'Andriamanitra fa voafeza ny asan'ny devoly zany ary azo lasaina hoe resy, tena resy. Halleluia. Dia ny akamaroan'ireo manam-pahefanao tanàna moa zany na andapa na mba nivohatra dia maneho fankasitrahana ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana RHEFI, fa efa be dia be tamin'izy ireo no efa azo lazaina hoe efa tena tsy nahita vahaolana, fa isorina an'Andriamanitra fa nampiasan'ny fiangonan'Andriamanitra dia resy ny fanaratsy. Dia isorina ny tompo zao fa efa be dia be ny mpimasy nanolo teny. Dia misy amin'ireo mpimasy ireo tsy tadidiko izay na 2 na 3 nanolotra tany ho an'ny fiangonana, anamboarana trano fiangonana. Dia anambara aminao zany hoe tena fandresena lehibe ny filazantsara zany, fandresena lehibe ny asan'Andriamanitra. Atsika zao manana asa atao amin'ny volana Jona, sa tsy zany? Dia aprosiako ianao fa fotoana fietsehan'ny rahona zao dia rehefa mihetsika ny rahona dia mba mietse ihany koa ianao mandehana araka izay tarihany. Ahita fahagaganana ianao, ahita fahagaganana ianao. Ataovy amainina tena mafy zany. Anao fifoazam-panahy lehibe
eto Antananarivo amin'ny alalan'izao fiangonan'izao Andriamanitra dia nao io mihitsy no ampiasain'Andriamanitra amin'izany. Le tananao mitsangana iny ho takany tana Mosesy izy iny izay nanao zavatra vaovao sy mahagaga, zavatra mbola tsy natao Mosesy hatramin'izay na saraka ny ranomasina mena fa nampanaovin'Andriamanitra azy dia ho takan'izany koa ny tananao mitsangana androany izy ampanao fahagagana izay mbola tsy nataonao hatramin'izay amin'ny alalan'iny tananao iny Andriamanitra ho tanteraka amin'izay manao amainina tena mafy izany. Halleluja! Falvenao androany amaky tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Hebreo 7 andiny voalohany hatramin'ny 10. Tiako hisokatra ny fonao sy amin'ny tenin'Andriamanitra izay tianao renesina sy mahafalifaly ianao ihany ianao no anokatra ny fonao fa na ny amin'izay tenin'Andriamanitra tokoe tena manitsy. Ary eto raha hitsangana eto tsy hitory izay zavatra tianao fa hitory izay tian'Andriamanitra ho renesin'ny sofinao. Sa tsy izany? Hebreo 7 andiny voalohany hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io Melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avy indrindra ilay nitsenan'i Abrahama rehefa niverina avy nandresin'ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy sady omeny Abrahama ny ampahafolo ny zavatra rehetra aza. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana dia vao mpanjakan'ny Salema koa izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manatantara-pirazana, tsy manavoalohan'andro na faran'ny fiainana fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary heveriny alehibe n'io lehilahy io izay nomeny Abrahama patriarka ampahafolo izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina ary izay avy tamin'ny taranak'i Levy ka mandray ny fisoroana no mahazo teny haka ny fahafolon-karena amin'ny olona araka ny lalàna dia amin'ny ralàna izany na dia teraky ny kibon'i Abrahama aza ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazan'ireo akory no nandray ny fahafolon-karena tamin'ny Abrahama sy nitsodranoilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no azo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena fa any kosa dia izay nambara fa velony. Ary to azo lazaina fa Levy aza izay mandray fahafolon-karena dia mba mandoa ny fahafolon-karena koa tao amin'ny Abrahama satria mbola tao an-kibondrainy ihany izy tamin'ny tsenan'ny Melkizedeka any Abrahama. Ty hafa-mafy lotsika ho an'ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Amen. Io tenin'Andriamanitra io moa izany no aingatsika hitondrasana fampianarana. Mahatonga mitondra fampianarana ho antsika marobe ny mpino, marobe ny kristianina tsy manao fahafolon-karena. Misalasalany amin'ny fandoavana n'izany fahafolon-karena zany. Satria be loatra ireo ataoko hoe fanakanana, kritika mikasika ny amin'io fahafolon-karena io. Hitantsika izany na any amin'ny toriteny amin'ny televizion, na any amin'ireny toriteny amin'ny Facebook ireny, na amin'ny toriteny any an-dalana. Dia indraindray misy manambara mihitsy hoe ny fanaovana fahafolon-karena dia amin'izao andro izao dia tsy ara-baiboly fa tamin'ny andron'ny lalàna ihany no nanaovana ny fahafolon-karena. Za aloha miteny amintsika eto androany fa amin'izao andro farany izao dia ambaran'ny Paoly tamin'ny Timoty manao hoe angidihidy sofina amin'ny fampianarana tsisy kilema ny olona ozy izy ka hitady mpampianatra izay anaraka ny filany. Amin'izao andro iainantsika izao zany olona izay zavatra ohatrany hoe mpitoriteny tsy mitoro ny fahamarinana. Raha mijangajanga izy dia tsy tia ny mpitoriteny manambara ny tokony alana amin'ny vadin'olona sy ny fijangajangana. Izay mpitoriteny mitsangana eto anefa za mitsangana eto tsy ny atonganao ameny W eto ny tanjona fa ny atonganao tonga somatsara ny an-dany. Tsy te hamitaka anao aralahy, tsy te hamitaka anao aranabavy fa tsy maintsy ambara aminao ny fahamarinana. Be dia be ny olona tonga dia resy lanitra raha vao ampianarina hoe tsy ara-baiboly nitsono ny hampahafolon-karena fa tamin'ny andro lalàna zany. Dia ny olona tsy te handoa hampahafolon-karena rehetra na tsy mafoy ho an'Andriamanitra ny amin'izany hoe fahafolon-karena zany. Dia ohatra mandresy lahatra azy zany fampianarana izany. Satria natao anatin'ny baiboly reny nahitantsika lehilahy anankiray izay nilaza navita nakatony lalàna rehetra. Dia niteny Jesosy manao hoe izao ary ozy izy fa diso zavatra ray loha ianao amin'ny ny fanananao dia hamezo ny malahelo. Dia nanomboka niova ny endrik'io lehilahy io. Satria sarotra aminazy izay ny hanome ho an'Andriamanitra zany. Izany ho afoy ho an'ny malahelo izany, afoy vola ho an'ny hafa.
sarotra aminazy zany. Dia marobe ny olona rehefa resaka vola na hoe fafolo-karena andresana dia mafy amin'ny olona mandohan'izany. Ka raha misy olona ataoko hoe mitondra fampianarana indray hoe tsy mety ny fafolo-karena fa tamin'ny andro lalàna ihany nanaovana an'izany, dia tena mandresy lahatra azy zany satria izy efa manana an'ilay fahareseni-dahatra tsy tia amin'ny fafolo-karena, vao maika koa nisy nampianatra azy fa tsy ara-baiboly ny fanaovana fafolo-karena, dia resy lahatra hono izy fa tsy tokony atao marina fafolo-karena. Zao nefa lora lasana bavy. Misy tenin'ny Paoly apôstôly zay manao hoe na dia manana mpampianatra ray alina azy ianareo dia aoko fantatrareo fa izany ho niteraka anareo ao amin'ny Kristy. Be dia be ny mpampianatra, be dia be ny mpitory-teny mitoro ny tenin'Andriamanitra, fa zao ny ampahafantariko anao, le rainao sy reninao niteraka anao ao amin'ny Jesosy, zany ihany ny fampianarana izay tsy hamitaka anao fa hitondranao ho any an-danitra mandrakizay. Tsy hanolo-bato mafana ho anao mihitsy ny ray aman-dreninao. Tsy hanolo-bato mafana, tsy hitondra fampianarana izay tsy hatongavana ho any an-danitra ny ray aman-dreny. Ianao ane ka tena nanahirana mpanompon'Andriamanitra ianao na voavonjy anao io Za zao miteny amin'ny fiangonanao an-dapa foana hoe nareo tena nanahirana anay mivady aza tezitra aminay nareo raha sarotiny aminay nareo. Aza tezitra aminay raha sarotiny fa mafy taminay zany hoe niteraka olona tao amin'ny Kristy zany. Ary raha ohatra ka tsy tonga any an-danitra ianareo dia tena perta satria nandao ny ray aman-dreniko nandao ny fianakaviako nandao ny fianarako nandao zavatra be deaibe nitory filazantsara kanefa tsy ho any an-danitra ianao perta ihany koa ny vadiko. Zany mahatonga anay hoe tsy hampianatra zavatra tsy izy na zavatra diso anao, fa ny fampianarana entin'ny ray aman-dreninao niteraka anao dia fampianarana nananao antoka hitondra anao ho any an-danitra mandrakizay. Raha resy lahatra amin'izany ianao dia manao vamainina tena mafy dia mity hafa mafy an'Andriamanitra. Ka mba ho fiarovana antsika alohan'ny tena hitondrasako fampianarana, mba ho fiarovana antsika naiza andrenesanao fampianarana sy toro-teny. Za tsy miteny hoe tsy marina na tsy tsara, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra ampianarin'ny ray aman-dreninao niteraka anao tao amin'ny Kristy aza mandray an'izany fampianarana izany na dia ohatrany manaitra na dia ohatrany zava-baovao ny fahitanao azy le fampianarana ho zaraina aminao eto amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ihany izay niteraka anao zany ny raisy fa mahasoa anao zany mahatsara anao zany miantoka ny fahatongavanao ho any an-danitra mandrakizay zany. Amen na sa tsy amen? Ame fampianarana anao ary androano hoe marina tokoa ve fa tamin'ny andro lalàna ihany nanaovana fafolo-karena. Hojerentsika ny tenin'Andriamanitra talohan'ny lalàna, vanim-potoana anankitelo zany. Talohan'ny lalàna, tao anatin'ny lalàna, ary taty afaran'ny lalàna, taty arinan'ny lalàna zany. Lalàna moa tsy hoe nisy hatramin'izay nisian'ny olombelona, fa nanomboka tamin'ny andro Mosesy. Zay mahatonga ny baibolitsika milaza any amin'ny Jaona toko voalohany 7:70 manao hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe nanomboka tamin'ny andro Mosesy zany vao nisy ny lalàna. Kanefa talohan'ny lalàna, talohan'ny Mosesy efa nisy taranaka taloha teto ambony tany. Ohatra amin'izany Abrahama efa niaina teto talohan'ny Mosesy. I Jakoba zanak'i Abrahama efa niaina talohan'ny lalàna. Isaka efa niaina talohan'ny lalàna. Efa nisy taranaka maro niaina teto talohan'ny lalàna. Dia hijery ohatra vitsivitsy sika hoe iza tamin'ireo taranaka ireo nakatoan'Andriamanitra nanao fafolo-karena talohan'ny lalàna zany. Dia tantarain'ny Hebreo eto i Abrahama. Tsy mbola nisy kory lalàna fa i Abrahama nanao fafolo-karena. Enono tsara ny tantarana. Nisy fotoana ty Abrahama ty nandeha niady satria tao Sodoma sy Gomora izay toerana nandiana nababon'ny Lota zanatra lany Abrahama. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora nisy mpanjaka nampahory sy ny fehany firenena io. Ilay mpanjaka tao hoe Kedorlaomera, izay nisy mpanjaka hafa ihany koa miaraka taminy nanafika ny Sodoma sy Gomora ary nandritra ny 12 taona dia nampahorin'izany mpanjaka zany Sodoma sy Gomora. Zany tena tsy voatohatra mihitsy zany le fahavalo. Nanao zay azo natao ihany ny mpanjakan'ny Sodoma sy mpanjakan'ny Gomora niaraka tamin'ireo mpanjaka hafa nanohitra ny fahavalo, fa tsy voatosika le fahavalo, tsy resy le fahavalo. Dia ny fiafarany nanatona ny Abrahama mpanompon'Andriamanitra tamin'izany ny mpanjakan'ny Sodoma sy Gomora dia nangataka fanampiana tamin'ny Abrahama. I Abrahama nefa tsy manana miaramila entina miady,
fa mpiandry-ondro no ananany zay ompikely ny filaza azy zay misa eo amin'ny 7,700 no isany. Dia nanaiky Abrahama nanampy ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora, indrindrandrindra moa nisen'ny Lota zana-dralany ihany koa tao a Sodoma sy Gomora, dia tsy maintsy nandeha Abrahama nanampy an'ireo mpanjaka ireo, nandresy lahatra fa tsy miaramila netiny fa mpiandry-ondry, tsy mahalala firy-kory mikasika ny amin'izany atao hoe ady zany, fa isorona n'Andriamanitra. Fa rehefa nandeha Abrahama sy ireo mpiandry-ondry 7,700 nanampy ny mpanjaka lehibe tamin'izany, dia voalaza ny ten'Andriamanitra hoe resy tosika Kedorlaomera, resy ny fahavalo ny Sodoma sy Gomora, men'Andriamanitra fandresena lehibe i Abrahama niaraka tamin'ireto mpiandry-ondry 7,700, ary afaka somatsara tamin'ny fahababona Lota sy ny fianakaviany izay zana-dralany Abrahama. Tia famafo an'Andriamanitra tsika reto. Ka teo i Abrahama dia tena resy lahatra fa tsy fahaizany manokana, tsy herin'ny tenany manokana, tsy fananany teknika amin'ny ady na ny fahaizan'ireto olona niaraka taminy. Reo tsy miaramila mahay miady reo fa mpiandry-ondry. Tsy avy amin'ny heriny izy ireo no navitany nandresy ny fahavalo tamin'izany, fa tena tsy sapany hoe nisy fanampian'Andriamanitra lehibe tao, nisy fomban'Andriamanitra lehibe tao. Andriamanitra ny fototry ny fahombiazany, Andriamanitra ny fototry ny fandreseny. Batovy amenina tena mafy raha. Halleloja. Zany ny antony natonga ny Abrahama rehefa vita ny ady, nandresy izy, niverina tany amin'ny toerana izay niaviany izy, dia nitondra babo be dia be. Nahazo ondry amanosy, nahazo omby marobe, nahazo volafotsy sy volamena, nahazo andevo marobe, be dia be izay tsy voatanisan'ny babo azo avy niady tamin'ny reo mpanjaka reo. Dia rehefa tonga i Abrahama, dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe nangalany Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra. Raha ataontsika hoe nahazo omby 300 izy tamin'izany, firy ny ampafolo n'izany omby 300 zany? Ataovy mafy tsara tompoko. Ataovy mafy tsara. Firy ny ampafolo ny 30. Ny tsara indrina hoy ny Baiboly hitantsika teo, nalany Abrahama ilay ampafolo ny omby tsara indrindra, 30 isany. Raha ataontsika hoe ohatra nandraisantsika azy, raha nahazo ondry nandeha 500 izy ohatra, dia nalainy ny 50 tamin'izany nataony ampafolo no an'Andriamanitra. Raha nahazo volamena ataoko hoe 100 kilao izy, dia navany ny 10 kilao, dia nataony ampafolo karena, ary dia natolony an'ilay mpisoron'Andriamanitra, solo-tenan'Andriamanitra tamin'izany, izay atao hoe Melkizedeka no anarany. Dia natolony ao an'ny Melkizedeka izany ampafolo karena zany. Fa manin'ny Abrahama nanao ampafolo karena? Nisy lalàna ve tao naneren'ny Abrahama nanao ampafolo karena? Ambarako aminao fa mbola tsisy lalàna tamin'izany. Fa nahazo révélation tamin'Andriamanitra izy, nahazo fanambarana tamin'Andriamanitra i Abrahama, satria Andriamanitra no nita azy. Tsy nivoaka velona tamin'io ady io izy sy ireo olona niaraka taminy, tsy nahatosika ny fahavalo izy, tsy nahita fahombiazana izy, tsy nahita fanambinana izy, tsy nahita fandresena izy, tsy nahazo babo izy, raha tsy teo ny fanampian'Andriamanitra azy. Ka mba ho fiankohofana amin'Andriamanitra, mba ho fiderana n'Andriamanitra, mba ho fanomezana voninahitra n'Andriamanitra, dia nalain'ny Abrahama zany ampafolo karena zany, natolony an'Andriamanitra. Za miteny aminao fa ny fafolo karena dia misy fiankohofanao, misy fideranao, misy fanomezana voninahitra n'Andriamanitra. Te hiteny aminao androany, marina fa izay mbola ho raisika rehefa avy eo, fa ny fanaovana fafolo karena tena nisan'ny lalana hitondrasan'Andriamanitra fitahina ao antsika fiangonana. Zay any an-tapany zao tena sorako an'Andriamanitra fa matsapa fitahina zay. Za tsy miteny fa tena tonga amin'ilay tena tanjona faratapony izay, fa tsapanay tena misy fitahin'Andriamanitra tsy takatry ny saina, na amin'ny asa taonay, amin'ny zavatra taonay, misy fanampian'Andriamanitra, misy fitahin'Andriamanitra, satria izay manao fafolo karena. Fa nazanona zany anefa dia zao ny tanjona goavana indrindra amin'ny fanaovantsika fafolo karena dia tsy hoe ny ana-karena akory. Manana fa ampana-karena antsika Andriamanitra ne mahafantatra ny tokony ataony raha lasy anabavy. Manana ny teny fikasanao antsika ny Andriamanitra hoe hosokafako anareo ny varavaran'ny lanitra, ampidinako fitahina manana ambiampy eo amin'ny fiainanao zany, ary amarin'Andriamanitra amintsika ne zany. Fa ny tena marina nefa na misy ary zany ten'Andriamanitra zany,
ny tanjotsika voalohany indrindra sy lehibe indrindra dia tsy hoe ny anan-karena kory mahatonga atsika manesika atsika hanao fahafolo-karena fa mo fiankohofana amin'Andriamanitra izay nitantsika ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ho fiderana an'Andriamanitra ho fankalazana an'Andriamanitra izany ny antony lehibe mahatonga atsika manao fahafolo-karena satria raha tsy nitahian'Andriamanitra isika dia tsisy nahinana azy isika. Ianao ve tsy mahatsapa fa raha tsisy fanampian'Andriamanitra zao fiainana zao za miteny aminao fa indrindra amin'izao fotoanany krizy zao mila fanampian'Andriamanitra tsika, tena mila fitahian'Andriamanitra tsika. Tsy Madagasikara ihany nefa marina fa eto Madagasikara mahita olona monmonina be dia be tsika tena migrevy ary mitokona roa fa tsy Madagasikara ihany ane misy toe-javatra ohatr'izany fa saika maneran-tany na ny firenena lehibe ary ane zao efa tena tafiditra anatin'ny krizy indrindra hatramin'ny sinio ado Ukraine io dia tena misy krizy maneran-tany, tena problème be. Toy sisy hoe zao nga mantena toko hoe fotoana tena iandran-dratsika an'izany hoe fitahian'Andriamanitra, tena fanampian'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Engane ka hoavahan'Andriamanitra amin'ny olona izay tsy manompo azy ianao. Hoavahan'Andriamanitra amin'ny olona tsy manompo azy ianao. Tsy ampitovizin'Andriamanitra kely akory ianao amin'ny olona meloka, amin'ny olona mpanota, amin'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra, fa hoavahan'Andriamanitra ianao. Hoavahan'Andriamanitra ianao. Mitsodrano ianao zay anatin'ny fahasarotana na amin'ny ara-bola na amin'ny ara-piainana ho isy fanampian'Andriamanitra ane manomboka androany, ho isy fanampian'Andriamanitra, ho isy fanampian'Andriamanitra. Za dia nomen'Andriamanitra fanalahidy zay vahako etỳ an-tany dia vahana any an-danitra, zay feziko etỳ an-tany dia fezina any an-danitra. Sokafako ny varavaran'ny lanitra ho anao sokafako ny varavaran'ny lanitra hiditra amin'ny tokantranonao sokafana, 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 ho sokafana, ho sokafana, ho sokafana, ho sokafana, ho sokafana, ho sokafana ny varavaran'ny lanitra ampidina fitahiana manampiampy eo amin'ny fiainanao. Ho mahagaganye, ho mahagaganye, ho mahagaganye, ho mahagaganye ny fanampian'Andriamanitra anao manomboka androany. Satria Andriamanitra tsy miova ka. Le Andriamanitra nanampy an'i Abrahama tsy miova marsy an'io ary mandrakizay. Hanampy anao zany rahalahy, hanampy anao zany ranabavy, hanampy anao zany ray aman-dreny. Ao, toriteny kely ny akaikinao, le Andriamanitry i Abrahama hoe hanampy anao, le nanampy an'i Abrahama, le nampandresy an'i Abrahama tamin'ny fomba mahagaga, hampandresy anao amin'ny ady rehetra halalovanao, hanampy anao amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao, hanampy anao, hanampy anao, hanampy anao, hanampy anao, hanampy anao, hanampy anao, hampandresy anao, hampandresy anao, hampandresy anao, hampandresy anao izy. Halleluja. Alova kitsika ihany ny ten'Andriamanitra milaza an'izany. Genesis 4:7 andiny 7:20 hatramin'ny 20. Genesis 4:7 andiny 7:20 hatramin'ny 20. Teny voaka ny mpanjakan'ny Sodoma hitsenan'i Abrahama teo an-dohasany save. Lohasany mpanjaka izany rehefa niverina izy avy nandresy an'i Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ane i Abrahama sy ny taranak'i Abrahama rehetra izay manao amen. Dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorina ny Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao eo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra. Jerenao tsara, taoriana kely io Andriamanitra dia nanome teny fikasana lehibe ao amin'ny Abrahama. Toizatsika ilay izy, Genesis 5:20. Genesis 5:20. Andiny voalohany hatramin'ny 5. Taoriana kely nanomezan'i Abrahama ilay ampafolo-karena. Dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Andiny voalohany. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama. Izao no apinganao, izao no apinganao, sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehovah Tompo, ina nomenao aho, fa izao nandroso fahanterana, nefa tsy mananjanaka. Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezer avy any Damaskosy. Ary hoy koa i Abrahama, indro izao tsy nomenao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany, fa zay ateraka ao dia izy no andovanao.
dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao nikitana raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Jerenao fa tena nisokatra tamin'ny Abrahama mihitsy ny fon'Andriamanitra taoriny fanaovana fafolo-karena. Tena no fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra manao hoe ry Abrahama manomboka zao dia za no apinga anao. Hainao dikany hoe apinga tamin'ny Goliata ny taloha dia misy mpitondra apinga lehibe teo anoloany miaro azy mba tsy voan'ny zanatspika na ny fahavalo zany ny zavatra ataon'ny fahavalo fiarovana ny apinga lehibe tamin'izany. Andriamanitra mihitsy no hitsangana ho apinga ny Abrahama. Iza no apinga anao. Tsy mba tianao ve Andriamanitra iteny hoe ho apinga anao? Ho fiarovana anao izy. Hiaro anao amin'ny coronavirus izy. Hiaro aminao amin'ny mpangalatra izay efa tena mirongatra maro be ankehitriny. Hiaro anao amin'ny mpangaro posy mpamakitrano. Ka tanteraka ilay ten'Andriamanitra hoe tsy hikasika anao akory ilay ratsy. Satria Andriamanitra no hitsangana ho aronao, ho apinga anao. Zaho izy Andriamanitra no apinga anao. Taorina fanaovana fafolo-karena. Iza ihany koa no valim-pity lehibe ho anao. Valim-pity a. Teo moa i Abrahama tena teny hoe raha valim-pity ho ahy tokoa ianao Andriamanitra. Valim-pity lehibe ho ahy. Nahoana ry andro tsy niteraka e. Zany ka efa mandroso fahanterana e. Ary zaka nefa menao vola makarena nanana ondry amanosy andevy maro be a. Dikan'izany ve zany zao dia le Eliezera avy any Damaskosy io mpanompona andevy io ve zany zao no andovan'reto arena be dehibe fa tsy mba menao zanaka. Dia hoy izy Andriamanitra hoe satria zany valim-pity anao lehibe a. Zany ny tena irinao indrindra eo amin'ny fiainanao dia zao mandehana mivoaka ianao dia isao ny kitana isao ny fasika eny an-dranomasina fa raha mahisan'izany ianao dia ho tahakan'izany ny taranakao, ho tahakan'izany ny taranakao. Dikan'izany hoe le tena tsy ampy amin'ny fiainanao mihitsy le tena ilainao indrindra eo amin'ny fiainanao le tena irinao indrindra satria makatoa ahy ianao mahay manome voninahitra ahy ianao miakohoka amiko marina ianao ataovy amainina tena mafy dia omen'Andriamanitra anao. Amen'Andriamanitra anao, lay Andriamanitra mahay manome mihoatra no izay heverinao sy angatanao. Zanaka ray no ilainao fa zanaka ohatran'ny fasika, taranaka ohatran'ny fasika, taranaka ohatran'ny kitana eny an-dranomasina, eny ambony lanitra. Izany no omeko anao. Andriamanitra ne hanome anao mihoatra no izay ilainao, no izay angatanao. Halleluja! Niesika Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra le toe-pony Abrahama fa lehilahy tena mahay miankohoka, tena mahay midera azy marina, tena lehilahy mahay manome voninahitra azy marina. Halleluja. Za miteny aminao fa ianao manao fafolo-karena io ataovy anatin'ny fonao hoe tena hiankohoka amin'Andriamanitra. Tsy le habe ny vola entinao akory ny tena zava-dehibe. Marina fa ilaina amin'ny asan'ny tompo izany. Fa ny vola alohantsika anie na ohatrina tsy mataitra an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra anie tompon'izao rehetrarehetra zao ry lasena paka. Hatrany an-danitra hatretỳ tany an'Andriamanitra. Na enao io ary an'Andriamanitra ianao. Ny vola rehetra ny aposinao an'Andriamanitra io. Ny vola rehetra ty aposiko ty na any amin'ny madama any an'Andriamanitra daholo reo. Tsisy tompontsika fa amen'Andriamanitra fahefana hitatana an'izany arenan'Andriamanitra zany fotsiny. Nataon'Andriamanitra mpitandrina ny fananany sika. Zay ny voalazan'ny Korintianina. Ka tsy mataitra an'Andriamanitra zany na hitondra vola amina miliara maro ary tsika ataontsika mpafolo-karena. Tsy mataitra an'Andriamanitra zany. Fa ny toe-poko sy ny toe-ponao zany ny mataitra an'Andriamanitra hoe manana toe-po miankohoka amin'ny marina ve ianao. Manana toe-po tena mahay midera sy mankalaza satria noforonina ho mpidera an'Andriamanitra ianao. Tena hiankohoka amin'ny marina ve ianao. Tena hidera azy marina ve ianao. Tena hanome voninahitra azy marina ve ianao. Ataonao lohalaharana eo amin'ny fiainanao marina ve Jesosy. Misy ten'Andriamanitra nambarany Solomona ty ho abolana toko 7:15. Mbola ao tsara ihany. Karaha tsisy mamaly tsony. Say fanoana. Aza menao le anohanana aloha fa ny ten'Andriamanitra ianona tsara. Ho abolana toko 7:15. Mankalazany Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary ohatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao.
jerenao tsara ty ten'Andriamanitra ty a, lehilahy anankiray tena natsapa hoe tahian'Andriamanitra be no niresaka an'izy io. Dia tsy iza fa Solomona. Solomona fantatsika tsara fa mpanjaka lehibe a, zay tsy nisy tahaka azy mihitsy tamin'ny fotoan'andro. Nisy fotoana ary voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe nisy mpanjaka avy any am-parantany, vehivavy mpanjaka, nandreny laza ny Solomona hoe manan-karembe zany Solomona mpanjakan'ny Israely zany, feno voninahitra zany, feno fahendrena zany Solomona zany. Dia niainga tany amin'ny firenena nisy azy izy aninona? Handeha hijery fotsiny ny harena mamboninahitra sy ny fahendrena na nanan'ity Solomona lehilahin'Andriamanitra ity. Dikan'izany zany tena mahoraka mihitsy ny fitahiana azy ny Solomona. Te hiteny aminao hoe ahoraka mihitsy ene ny fitahiana azonao. Tsy ho mangingina mihitsy ene fa ho relaza mihitsy hoe misy olona zay mpino RHEFI ao Androndrakely ao fa tena tahina. Satria le vehivavy mpanjaka ty rehefa tonga tao amin'ny tranon'ny Solomona, jereny ny lapa, jereny ny tepoly, volamena avokoa. Halleluja. Volamena nangona tamin'izany ene, ny Davida moa 15 taona moa izy iny ny anarantsika. 15 taona. Eritrereto amin'izany 73 kilao rehefa tena mampioraka ny olona reny, 73 kilao. Fa ny jerenao zany lehibe ny fitahian'Andriamanitra zany. Zany te hiteny aminao Andriamanitra ne tena mahagaga ny fitahiny. Zay zao rehefa mianatra zay somary entre parenthèse kely a, mba tonga antsika tsy salasalany amin'Andriamanitra mihitsy. Dia tao anatin'ny fianarana to tena nahitako hoe tena mahagaga rangahy Andriamanitra. Aika ny lanjan'ity mana zay mirotsaka amin'ny zanak'Israely. Isan'andro, satria zanak'Israely telo tapitrisa. Nisan'ny zanak'Israely niala tamin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, firy moa izy iny? 4500 tonnes. Isan'andro. Nandritra ny 7 taona Andriamanitra dia mandrotsaka mana isan'andro 4500 tonnes mamatsy. Goavam-be mihitsy le mpamatsy a, tsy misy atahorana mihitsy amin'izao andro faran'izao ny famatsiana. Tena tsisy atahorana. Isan'andro Andriamanitra dia mandatsaka mana 4500 tonnes ho an'ny vahoaka be matratra telo tapitrisa. Nandritra ny 7 taona. Ataovy amena tena mafy fa mandresy lahatra zany. Aleo tsodrano arangaha, tena isy famatsiana. Vitan'Andriamanitra mamatsy anao e. Vitana mandra-pialanao eto ambony tany e. Vitan'Andriamanitra mamatsy anao. Ny fa mafy an'i Jesosy. Halleluja! Solomona tena nanan-karena be. Tena sokatra mihitsy ny vavan'le vehivavy, bosy be hoy ny vazaha. Tsy nahateny mihitsy ilozy elaela. Nasehon'ny Solomona daholo ny efitrano, ny lapa, ny ina moa? Ny tao amin'ny tepoly. Fa tena nitanaka le. Farany izy ny teny manao hoe tsy arakaraka ny zavatra nyrenesy ny sofoka akory ny zavatra hitany masoko. Fa ay ianao tena manan-karena mihoatra noho ny zavatra nitantarain'ny olona tamiko. Manan-karena be voninahitra feno fahendrena ianao. Tsy arakaraka ny zavatra nambaran'ny olona. Tantara ihany ny olona hoe manan-karena ho zao Solomona zany mpanefoefo be mihitsy ny tsy misy takazo ny mpanjaka eto ambony tany. Fa manan-karena behivavy izy. Fa ny zavatra hitany masoko dia tena mbola mihoatra lavitra noho ny zavatra nyrenesy ny sofoka. Tena gaga mihitsy le mpanjaka vavy. Jesosy tsy miovy ianao maly senior mandrakizay a. Asehoy eto Androndrakely. Ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ny olona rehetra manodidina mihitsy hita fa misy Andriamanitra lehibe, mpamatsy lehibe, mpamatsy mahagaga, mamatsy anao. Mamatsy anao zay mijery fahita lavitra koa. Amen sa tsy amen? Halleluja. Io lehilahy Solomona zay tantaraiko aminao io zay tena nampiaiky mihitsy ny arena mamboninahitra sy ny fahendrenana nanany. Io Solomona io zay nitahian'Andriamanitra no mampianatra antsika eto. Mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'ny voalohany bokatrao. Dia ho feno mitafotafo ny varinao. Ary ohatra ranom-boaloboka ny vata fanatazanao. Tsy ambara telo ny Solomona zany hoe
mahatonga azy tena nytahina dia izy manao manome mankalaza an'Andriamanitra, manana fo miankohoka. Zany ny mahatonga amin'ny teny aminao hoe ty fanomezana ataontsika ty ane ka tena hoe tena fiankofana amin'Andriamanitra. Na kely ary vola entinao, indray matsintsika ohatra menamenatra hoe zaranga menatra androseny an'loany mba hitondra fafolo-karena ve dia 500 ataoko apafolo-karena na 5000 francs ve rangana ataoko apafolo-karena. Ny sasany any angamba zao mety misy 200 000 francs na mety 100 000 francs na 500 000 na 1 million na tsy haiko na 50 millions tovy ameny. Fa ny anavy ranga dia ho 500 na 1000 francs na 5000 no ataoko apafolo-karena. Tsy le vola averika any, tsy le abeny vola entinao no mataitra an'Andriamanitra, fa le toe-ponao feny fankatoavana azy, le toe-ponao mahay manaiky azy, le toe-ponao feny fiankofana aminy. Raha marina zany dia tovy amenina mafy. Halleluja! Halleluja! Rehefa nanome Solomona dia izay natonga azy tena nitahian'Andriamanitra. Ka ozy izy ao hoe talohan'ny lalàna dia efa nanao apafolo-karena i Abrahama. Ilay zafikely ny Abrahama, iza moa zafikely ny Abrahama? Zao iza zafikely ny Abrahama? Ohatra misy miteny hoe Isaka. Jakoba zafikely ny Abrahama. Zany hoe mbola talohan'ny lalàna daholo zany. Fa Jakoba ny indray mandeha rehefa hiverina any amin'ny tanàna misy ny ray aman-dreniny izy dia zao nataony tamin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra raha omenao ny sakafo hohaniko amin'ny fitafiana ianao hiantoka ny fahatongavako any amin'ny tanirazako ianao dia ianao no Andriamanitra ary amin'izay hitahinao Andriamanitra dia omeko anao ny ampafolony. Talohan'ny lalàna daholo anie zany raha lasa anabavy. Talohan'ny lalàna. Etoka namafisana aminao fa tsy amin'ny andro lalàna ihany no fanaovana fafolo-karena. Fa talohan'ny lalàna efa nisy taranaka nanao fafolo-karena, tsy ny lalàna akory nanery azy anao fafolo-karena, fa tena fanambarana avy amin'Andriamanitra, fa tokony ankohoka amin'Andriamanitra ianao satria nitahian'Andriamanitra ianao avy amin'Andriamanitra amin'ny fanambinana eo amin'ny fiainanao. Tsy toy izao ianao raha tsy nisy ny fanampian'Andriamanitra dia iankohoka amintsika mitondra ny fafolo-karena. Ty hafa mafy an'Andriamanitra izy. Namafisy ny Solomona fa voaloham-bokatra, fafolo-karena voaloham-bokatra, voalohany indrindra amin'ny zavatra atolotra. Zany hoe tena ataonao lohalaharina eo amin'ny fiainanao Jesosy rehefa manao fafolo-karena ianao. Ataonao numéro 1. Misy karazan'olona rehefa mahazo vola izy tonga dia efa tena le compte be dia be mihitsy. Ty zao ekolazy zao ekolazy ny anina, ekolazy ny anina, dia ty hofatrano, dia ty hofany jirama, dia ty anaovana vary, ty vidianana tsaramaso be dia be, ty vidianana voamaina be dia be, mba mandrimandry aloha zay ny tapa-bolana. Jereny efa ambom-bola kely sisa io vao mangididy ny lohany. Aiza tsony ny fafolo-karena. Fa mampianatra anao androany hoe voaloham-bokatra io. Ty nambara amin'ilay voaloham-bokatra, voalohany indrindra amin'ny arena menao dia soailo ny an'Andriamanitra. Ataovy lohalaharana, ataovy numéro 1. Teneny kely ny eo akaikinao, ataovy numéro 1 eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ataovy lohalaharana Jesosy. Na inona trosa tsy voaloha aloha, aloavy aloha ny an'Andriamanitra. Avy eo Andriamanitra iregle ny zavatra rehetrarehetra zay tsy vitanao miregle azy. Andriamanitra ny anao azy. Azontsika tsara ve? Tsy mampanina foana hitantara aminao ny fomba fiainanay mivady satria zay mpitoro teny ary za tsy hitoro ny zavatra tsy hainako fa zavatra tena iainako ny toriko aminao mba ho modely arahanao le izy. Zay mivady manao fafolo-karena tena manao zahay ary tena toko hitan'Andriamanitra mihitsy fa tena tia azy tena mekoka aminazy rehefa tahian'Andriamanitra izahay na manisa voly izahay na mahazo voly izahay dia Andriamanitra foana nolony anay voalohany tsoany fafolo-karena. Dia matetika ny zanako kely, indrindra moa zanako kely na reo zanako lehibe reo azy manatona izy rehefa misy zavatra ilainy ary indray le zavatra ilainy ankizy ankehitriny efa tsy zavatra kelikely tsony fa indray zavatra ngeza be za papa ataovy an'izao tonga koa na za papa ataovy an'izao dia rehefa manana dia tena ataoko izay mahafapo ny zanako koa satria lahara-pahamehana eo amin'ny fiainako mivady aman-janako na Andriamanitra ny voalohany dia mivady aman-janako ny faharoa, zay vao ny asa fanompoana ny fahatelo. Marina sa tsy marina? Tsy maintsy mikarakara mivady aman-janako sy zavatra tena ilainy ka hita ny fahamasoa azy dia manome azy
tiako ny vady aman-janako fa alohany hanomezako azy ireo anefa dia zao foana nyteneniko manao hoe andraso aloha fa tsy maintsy tsoahantsika aloha ny hampafolo-karena Andriamanitra ny voalohany tsy midika izany hoe tsy tiako ny vady aman-janako fa tiako ny vady aman-janako fa Andriamanitra ny tiako mihoatra lavitra no vady aman-janako tsy maintsy mankalaza an'Andriamanitra voalohany fa rehefa miankohoka amin'Andriamanitra dia ho karakarain'Andriamanitra ny vady aman-janako ny zavatra rehetra tsy mety na problema rehetra hiditra tsehatra amin'izany Andriamanitra maha-problema ataovy amainina tena mafy zany ka tia hampianatra anao mihitsy androany atao vita n'Andriamanitra ny toe-potsika hoe tena miankohoka amin'ny marina isika averiko any hoe tsy noho ny atonga antsika hanan-karena ny tena manesika antsika tena hanao fahafolo-karena sy tanjona antsika lehibe marina fa hoentin'Andriamanitra ao amin'izany tsika ho tahaka antsika le mideran'Andriamanitra eto efa niteneniko teto indraindray tsika miteny le mpitarika fotoana hoe mideran Jehova ina moa miravoravo amin'ny Jehova dia omeny anao izay iny ny fonao dia tena misy mikofokofoka mafy mihitsy tena mandia tena mivoaka mihitsy ny atsembohana rehetra satria tena mampifantoka azy omen'Andriamanitra azy erin'ny foko dia tena mandia mafy mihitsy izy fa raha tena mandio an'Andriamanitra ianao dia noho le fahatsaran'Andriamanitra noho le fahalebiazan'Andriamanitra mideran Jehova fa tsara izy ary mandrakizay ny famotrapony zay erin'ny fonao manaraka ho azy daholo zany rehetrarehetra zany fa ame voninahitra aoka ho marina ny fideranao aoka tsy ho santoka ny fiankofanao fa tena mahitsy sy marina eo mason'Andriamanitra ka raha anao fahafolo-karena ianao tsy ny tena manesika ny fonao mba hatonga hanan-karena fa mba ho fiankofana ho fiderana ho fanomezana voninahitra n'Andriamanitra fa Andriamanitra marina sy mahafatoky izy hanamarina ny teniny eo amin'ny fiainanao izy rehefa tonga ny fotoana n'Andriamanitra dia famafo an'Andriamanitra antsika rehetra fa tsara izy amen nasasy amen halleluja tamin'i Jesosy tonga teto ambony tany dia niresaka ny amin'io fahafolo-karena io izy dia be dia be ny olona mandray diso an'ity tenin'Andriamanitra ity fa hazavaiko aminao Matthieu 7:7 loza anareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa mandony fahafolo sy lila sy ny aneta sy ny komina ianareo nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana ire tsy tokony ho nataonareo nefa tsy tokony havelanareo irerony ry mpitarika jamba tatavanareo ny moka nefa telinareo ny rameva dia misy olona mampianatra hoe hitanao fa Jesosy ary tena nanozona mihitsy ny olona manao fahafolo-karena hoe loza nareo dia samy mpanora-dalàna sy ny fariseo Jesosy nambarany hoe mpiatsara velatsy satria izy ireo mandony fahafolo-karena solila sy ny aneta ary ny komina fa toy izy le ten'Andriamanitra hozy izy Jesosy manao hoe loza nareo fariseo sy mpanora-dalàna mpiatsara velatsy fa mandony ampafolo ny solila sy ny aneta sy ny komina ianareo kanefa navelanareo ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana dia avy eo Jesosy ny teny manao hoe ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony navelanareo irerony raha azavaina amin'ny fahazahoantsika azy tsara dia izao ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana satria lalàna amin'ny fitiavana zany tokony nataonareo fa tsy tokony havelanareo ihany koa amin'ny teny frantsay izy aza negligena tsy tokony negligenareo tsy tokony havelanareo ny ampafolo ny aneta sy ny komina ary ny ina moa izy teo solila tsy tokony havelanareo Jesosy tsy nandrarany olona tsy hanao fahafolo-karena fa miteny mihitsy izy hoe aza negligena satria misy fiankofana amin'Andriamanitra ao Andriamanitra anie no mitahantsika zay ny teneniko tamin'ny maraina teto hoe raha tsisy fanampian'Andriamanitra ho azy zero ny zavatra rehetra miarotory foana ny mpiambina ny tanàna raha tsy Andriamanitra miambina azy miasa foana ny mpanao trano raha tsy Andriamanitra no manao ny trano marina sa tsy marina zany ohatrany hoe resaka fanaova-trano sy fiambenana ihany zany fa tehiteny aminao hoe amin'ny sehatra rehetra na amin'ny fianaranao na amin'ny fandrarahanao amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao raha tsisy idiran'Andriamanitra tsehatra izany dia zero foana ary lasa anabavy.
matoa zany tsika tahin'Andriamanitra sy tafavoaka mahomby amin'ny zavatra ataontsika. Mahita fandresena amin'ny ady rehetra lalovanao ianao, mahita vahaolana sitrana amin'ny aretinao ianao, Andriamanitra nanampy anao e. Andriamanitra nitahanao e. Dia mandehana meo voninahitra Andriamanitra amin'ny fitondrasanao amin'ny fahafolokarena tahaka nataony Abrahama. Halleluja. Halleluja. Tamin'ny andro lalàna moa dia voalazany ten'Andriamanitra hoe natao lalàna le izy. Fa tamin'ny andro ny fahasoavana kosa, tamin'ny andron' Jesosy, tsy nisakana amin'ny fanaovana fahafolokarena. Nisy fotoana rene ty le sabata zay ataoko hoe mampiadevitra olona maro. Tandriamantsika fisaovaingelina amin'ny fampianarana samihafa hoe zay mivavaka sabotsy, mivavaka no tena fivavahana, fa mivavaka alahady, mivavaka amin'ny bibidia. Tsy marina zany a. Tsisy fitahiana hozy izy ny sasany. Zany efa mahita hoe Jesosy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro zany, andro alahady zany, dia inona ny tenen'i Jesosy? Fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Allo tononikany feno fiadanan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Izy fiadanana ny ara-bolanao, ny fivelomanao, izy fiadanana eo tokantranonao, izy fiadanana eo amin'ny fahasalamanao, izy fiadanana eo amin'ny fifankatiavanareo, izy fiadanana eo amin'ny fiarahamonina misy anao, izy fiadanana eo amin'ny fianakavianao, izy fiadanana amin'ny fiangonanao, fiadanana, 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 ho feno fiadanan'Andriamanitra inao amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao. Halleluja. Fa io andro sabata io aza tena marina mantsy ny dikany hoe sabata ny tsy hoe sabotsy ny dikany sabata so tsy azontsika e. Fa ny atao hoe sabata repos, fitsaharana. Dia taloha ny olona tamin'ny andro lalàna miasa mafy izy a, dia ny andro fahafito izy mitsahatra maka-aina. Zay natonga le andro sabotsy nangalana haina. Fa ny sabata nefa ny tena marina mampiseho an'i Jesosy azontsika tsara. Misy tenin'Andriamanitra hoe aza manaiky ianareo izy tendrena tsony hoe ny amin'ny andro firavoravoana sy ny sabata fahaloko ny zavatra ho avy zany ary ny tenany dia any Kristy. Zany hoe tandindony. Tandindony Jesosy zany ny sabata. Enono tsara fanazavako azy a. Tandindony Jesosy. Taloha ny olona mbola mivavaka sabata satria maneho an Jesosy le fitsaharana zany. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy a dia tsy tokony manaraka an'le aloka tsontsika. Rehefa mivoaka zao ohatra zao tokony mivoaka an'ity trano ity tsika dia raha mitady ihany olona ka any ivelany ihany izy dia miambina izy dia jereny misy aloka eo dia manomboka manaraka an'le aloka izy. Sa tsy zany? Izy ary vetisa tsy izy mamatapatatra izy pastera lanto ary vetisa tsy izy arahany tsara le aloka. Fa rehefa tena mipotra amin'izay a ngamba tsy le aloka tsony no arahany, fa raha mbola le aloka foana no arahana mety misy zavatra tsy ara-dalàna tsara be ao a. Fa rehefa tena tonga le tena izy a dia iny amin'izay pastera lanto amin'izay ny tena arahana. Dia tahaka an'izany koa ny sabata izay fitsaharana ara-batana fotsiny tamin'izany manondro an Jesosy le tena fitsaharana. Jesosy no teny amintsika manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany no hanome anareo sabata, izany no hanome anareo fitsaharana. Ataovy amainina tena mafy zany. Ka zao zany tsy miasa amintsika tsony le terma hoe manajany andro sabata fa manamasina ny Kristy ao am-ponareo a, manamasina n'ilay tompon'ny andro, manamasina n'ilay tompon'ny sabata ao am-ponao. Mity hafa mafy an Jesosy sika rehetra. Halleluja. Ka aty amin'ny Matthieu toko 5:7-20, mbola toy an'ilay ten'Andriamanitra ihany izy io fa tsy hoe nivadika akory fa misy zavatra tiako hatongavana eto. Matthieu toko 5:7-20. Asafato John toko 5:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa vao maika nitandy hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany ny amin'ny sabata ihany, fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy. Tsy noho ny namahany ny sabata ihany. Mivahan Jesosy zany ny sabata teto. Tezitra tamin'i Jesosy ny fariseo zay mpanaja lalàna satria Jesosy nilaza ny tena no Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, tsy zakan-dry zany. Anisany nanampitrotraka ny fahatezerany ihany koa ny namahan Jesosy ny sabata. Zany hoe ny sabata zany dia nivahan Jesosy.
fa ny ampafolo-karena tsy tokony avelanareo. Ny sabata no vahany fa ny fahafolo-karena tsy tokony avelanareo. Midika zany fa tokony hotohizana ny fahafolo-karena. Tsy ny vahan Jesosy ny fahafolo-karena fa tokony mbola hotohizana satria averiko aminao ihany hoe misy fiankofana amin'Andriamanitra ao, misy fiderana an'Andriamanitra ao, misy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ao. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Dia azavaiko aminao farany hoe misy antony ane mahatonga antsika manao fahafolo-karena. Efa azavaina amintsika matetika fa tsindriko aminao androany. Voalohany indrindra, rehefa mitondra fahafolo-karena ianao dia manambara ny fahalebiazan'i Jesosy izany. Zay natonga ny ten'Andriamanitra tamin'ny Hebreo nivakitsika teo hoe manakory ozy izy ny haben'ny zany lehilahy zany zay ny haben'ny mpisorona io zay nomeny Abrahama ny hampafolo ny zavatra rehetra. Satria lehilahin'Andriamanitra marina Melkizedeka manambara ny fahalebiazany matoa nomeny Abrahama ny fahafolo-karena izy. Zany efa miteny aminao fa misy lehibe no Melkizedeka zay mpisorona mandrakizay dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Isaky mitondra fahafolo-karena zasy ianao dia manambara ny fahalebiazan'i Jesosy. Le mpisorona lehibe mihoatra lavitra no Melkizedeka. Ataovy amen tena mafy. Rehefa tonga eto ianao mitondra ny fahafolo-karenanao dia manambara hoe Jesosy eo avy aminao ihany no mahatonga manana an'izao fitahiana rehetra izao, mahatonga navita trano, mahatonga ny fiainako mandeha tsara, mahatonga salama tsara, mahatonga mahavory harena, mahatonga manana hery sy tanjaka, mahatonga manana ny zavatra rehetra, mahatonga mbola afaka manome ho anao. Dia noho ny fanampianao lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Jesosy, isaky mitondra fahafolo-karena ianao dia manambara ny fahalebiazan'i Jesosy zay lehibe no Melkizedeka. Tiafa ho an'i Jesosy raha lasiana bavy. Malaky toko 7:17 hatramin'ny 12 no amarana antsika azy. Malaky toko 7:17 hatramin'ny 12. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho an-trano fireketako, mba hasikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana mpiampo anareo, ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia avanim-bo ny voalobokareo any an-tsaha ho Jehovah tompony maro, ary anareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Malaky dia mpaminany alohan'ny testamenta vaovao faran'ny testamenta taloha naminan'iny ty malaky ty. Fahafantarako azy zany tsy natao an'ny eo ambany lalàna ntsony fa natao antsika ho an'izao andro faran'izao io faminanina io. Naminany izy nanambarany amin'ny tokony anaovana fahafolo-karena izy. Dia nazavainy ny antony mahatonga antsika manao fahafolo-karena mba hasikanina ao an-tranoko. Firantsika mahafantatra fa tena misy filana be eny ny asan'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanin'andro faran'izao. Raha tsy teny aminao fotsiny aho hoe raha ohatra ianao ka mantatra ny eo am-pon'Andriamanitra dia efa tena maika Andriamanitra monjy fanahin'olona, satria Jesosy efa tsy ho ela intsony iseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra hampakatra antsika, efa tena tsy ho ela intsony. Ny asan'ny tompony efa milaza Andriamanitra manao hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana, dia izay vao tonga ny farany. Ngeza be ny asantsika. Ianao aza manantena fa ty asan'Andriamanitra misy am-pasteur Adolphe ty hijanona eto Madagasikara ihany, fa ho lasa ministera international izy ty, ho lasa maneran-tany. Misy tanany fanamasina manondro olona eto, misy alefa ny Australie, misy alefa ny Canada, misy alefa ny Amerika, misy alefa ny France, misy alefa ny Chine, misy alefa ny Koweït. Nijanona le amenina rehefa any Koweït. Za ohatra ny gaga ihany amintsika pino. Za zao mahita ray aman-dreny be dia be pino, aprosia mihitsy ny zanany andeha ho any Koweït, no ninona mahatonga zany ny alefany any? Fa raha irany izy aloha hitory filazantsara ny zanakao anangana matahotra. Zany hoe masaky manao sakrifisy zany ny olona raha resaka ty, fa raha ho an'i Jesosy izy tsy mahavita manao sakrifisy. Marina zany sa tsy marina? Fa ozy izy nitsodranao anao handefanao Andriamanitra.
angataka amin'i Jesosy irao amin'izay reto olona reto a. Irao amin'izay reto olona reto Jesosy a. Andeha hatrany aparany tany. Hoenika an'izao asan'Andriamanitra izao. Hoenika an'izao asan'Andriamanitra izao. Hatrany aparany tany, hatrany aparany tany, hatrany aparany tany. Ataova mainina tena mafy e! Ka tsotratrany zany raha tsy toanantsika ny asan'ny tompo e. Izay mivady zao ane zao vokatry ny ampahafolo-karena nataon'ny mpino taloha e. Pasteur Adolphe mivady tsy navita naniraka anay raha tsy nisy mpino nanao ampahafolo-karena. Tamin'izany ane zay tao Pasamaly tena mbola sahirana. Zany asa tao Pasamaly zany ane ho an'le matadidy a, tafy-bozaka zany taloha e. Tany Ambomangakely tany nina moa, tany Kianja zay no maka bozaka dia natao tafy tamin'izany. Fa isaorin'Andriamanitra fa kely ny andohantsika dia lehibe ny fiafarantsika. Amainina sa tsy amainina? Dia ny rahan'Andriamanitra izay ho any an-dapa dia nijoro vavim-belona taminao a, vokatr'ireo olona nanao ampahafolo-karena taloha tonga tany amin'ny faritra avarana dia tena isaorin'Andriamanitra fa misy fanahin'olona maro. Tamin'izay nanao veloma amin'ny Pasteur Adolphe dia nanatitra azy teo amin'ny terrain zahay. Zay pasteur rehetra natsoko daholo allo tsika natra amin'ny pasteur e, fa ray aman-drentsika io dia tonga teo daholo zay menakavy dia novorian'ny pasteur teo zay dia zao nataony manao hoe zao no teneniko aminareo. Zaho izy tena resy lahatra fa raha tsy nakaty zany ianareo a dia tsisy andreny olona maro be reny. Tsisy andreny fa tena nahita izy hoe nisy olona maro novonjen'Andriamanitra tany amin'ny faritra avarana. Inona ny tena fototra zany? Nisy mpino nanao ampahafolo-karena tao. Ka teny aminao a ny ampahafolo-karena ataonao eto a dia amonjena fanahin'olona, amonjena fanahin'olona, hananganana foto-drafitra azy. Akoatra ny fanahin'olona ovonjena dia ho fananganana foto-drafitra azy. Nareo ve tsy resy lahatra hoe misy trano fiangonana be dia be mitsangana any amin'ny RN4 any a? Fa folo-karenantsika any ianao fanamanao an'izany. Za zao mahita fa ty clavier ty tsy moramora. Io tsy voavidina 10 millions, 20 millions, 50 millions fa lafo be izy io a. Marina ve zany raha lasitraka sa tsy marina? Ny akamaroany reto fitaovana reto ohatrany lafo be daholo a. Ireo anisan'ny tena fanamanoana andreo ny fahafolo-karena ataontsika. Hozy izy ray mandeha Jesosy rehefa nalaina ny fariseo fanahy, nalaina fanahy izy. Dia hozy izy ny fariseo tamin'i Jesosy hoe azo atao ve ny manome ho an'ny Kaisara? Dia naka vola anankiray Jesosy a, dia naseho an'ny sarin'ny Kaisara. Dia hozy izy Jesosy hoe sarin'izy io? Dia sarin'ny Kaisara. Dia izy Jesosy aloavo izay tokony ho an'ny Kaisara, fa aloavo kosa izay tokony ho an'Andriamanitra. Ny hetra zany no an'ny Kaisara. Anaovana inona ny hetra ho an'ny Kaisara, ho an'ny fanjakana? Anaovana foto-drafitra azy. Zao tsika misy hoe teray manara-penitra, kianjan'ny Barea, hôpitaly manara-penitra, lalana vita tsara, CEG mitsangana, lycée mitsangana, université mitsangana, misy zavatra marobe mitsangana, misitraka an'izany ny vahoaka rehetrarehetra satria misy olona nandohetra tao. Dia tahaka an'izany koa tsika mandoa an'Andriamanitra ny fahafolo-karena. Rehefa mandoa fahafolo-karena tsika dia mitohy foana mihatsara foana zao fivavahana tsika zao fiderahantsika an'Andriamanitra. Mihatsara ny sono, mihatsara ny instrument, mimitatra ny asan'Andriamanitra, mitsangana ny trano fiangonana amin'ny toerana maro samihafa, ataovy amainina tena mafy. Zao ny amaranako azy. Mandeha hôtely ianao. Inona ny andehanana amin'ny hôtely sy ny restaurant? Commande misy ena na ataovy akoho saosy. Ny ena ndray izy sany ataovy luxe ny ena. Inona moa le luxe luxe ve zany luxe zany aloha? Izay niditra hôtely ma tsy nitako hoe luxe. Dia inona moa ty luxe ty fa tsy tadidiko tsony. Dia tena mihinana amin'ilay hôtely ianao. Fa rehefa lany ny sakafonao, tonga ve ianao dia nandeha? Tsy maintsy namoaka vola ianao satria ny laninao ny sakafo. Ny antony amezanao any vola ihinan'ilay hôtely fa tsy nandositra ianao mba ahafahany manomana sakafo hohaninao indray raha pitso raha vaka pitso sy amin'ny fotoana manaraka rehetra. Isaky ny noana ianao, na isaky ny mila sakafo ianao. Ampiasaintsika ny jirama. Satria mahatsapy tsika hoe tena ilaina ny jirama. Izy amintsika tsy mahatsapy hoe ilaina ny jirama. Fa rehefa misy délestage raha tena migrevy mihitsy ny sasany tsy malaiky ny délestage lava reny e, ahoana ihany ty e. Midika izany fa tena ilaina ny jiro sy ny rano. Dia rehefa tonga ny faravolana mahazo le facture iny ianao. Dia lasa amin'izay ianao mandoha volany amin'ny jirama, ho fanohananao ny jirama mba hisy jiro miditra foana ny tranonao, mba mahazo courant tsara be foana ao anatin'ny tokantranonao.
alefatsika mianatra ny zanakatsika any ampianarana verina vany zanakao mitombo fahalalana mitombo fahaizana mitombo fahendrena misy fanabiazana ihany koa any ampianarana any tena tsapatsika hoe mahasoa ny zanatsika ny fandehanana any ampianarana fa rehefa tonga ny farany volana manome volan'ny mpampianatra sy ny direktera isika mba ho voatohana zany ekôlina izany mba afaka hanome fahalalana tsara indray zanakao amin'ny fotoana manaraka firy amintsika no mahatsapa fa misy zavatra raisinao amin'ity fiangonana ity kara mba ho fafay tsara ho an'Andriamanitra ny tanatsika jiaby dia ataovy amainina tena mafy mba rian'i Jesosy za miteny aminao fa misy zavatra tsy voarainao any amin'ny toeran-kafa fa voarainao ato ilaza tantara aminao farany ray mandeha namana boka itsika tsara namana boka rehefa boka izy dia nisy vehivavy kely nyteny taminy le mpanompony hoe engane ny tompoko ka andeha ho any Samaria fa misy mpaminany Jehovah afaka manasitrana azy any dia lasa nakany Samaria izy fa nitondra taratasy avy amin'ny mpanjakan'ny Israely mpanjakan'ny Syria dia rehefa tonga le taratasy dia nivakiny le mpanjakan'ny Israely hoe raha voavoarainao ty taratasy ty dia aoko ho fantatrao fa naniraka ny namana aho mba ho diovinao amin'ny abokana izy fa rehefa nandrian'izany ny mpanjakan'ny Israely inona nataony tsy nametra tanana izy tsy nanasitrana ny namana izy satria tsy ananany zany za koa niteny aminao fa ato amin'ny fiangonana misy ianao misy zavatra tsy ananan'ny hafa fa ho azonao ato ho azonao ato ho anao zay tsy mety nahita fanasitranana nandeha toerana maro samihafa androany ane hanasitrana anao Andriamanitra amin'ny aretinao zay tsy nety nahitanao fanasitranana tamin'ny toerana rehetra nandehananao nampiasainao fanafoty fa tsy nety sitrana ianao handray atanana ny fahasalamanao any Andriamanitra androany sitrahana amin'ny anaran'i Jesosy ianao misy amintsika rehetra tsy nahita vahaolona tamin'ny toerana rehetrarehetra fomba fitenina ihany hoe lany ny marina tapidalakale mba toy ny olona miteny zay hoe lany ny marina fa ianao tsy ho tapidalakale ianao fa na ohatran'ny ranomasina mena ary ny zavatra misakana anao androany izaraka anankiroa ane ny ranomasina mena rehetra aloha tsy hojranao ny ranomasina mena rehetra eo anoloanao ane misaraka anankiroa zany misaraka anankiroa ny ranomasina mena rehetra eo anoloanao halleluja dia toizako le tantara kely teo notrian'ny mpanjakan'ny Israely ny fitafiny inona ny teneniny tena milady amiko mihitsy zany lehilahy zany mpanjakan'ny Syria zany zanga Andriamanitra no aniran'le iny hanadio olona amin'ny abokana zany hoe na mpanjaka ry izy dia misy zavatra tsy azony atao ihany atao amin'ny olona zay feheziny na amin'ny olo-kafa zany fa rehefa nandrian'izany Elisa hoe nandrovitra ny fitafino ny mpanjakan'ny Israely dia zao nataony manao hoe asaivo makaty izany namana izany mba ho fantatry ny tany rehetra fa misy mpaminan'Andriamanitra vohositra Andriamanitra marina eto amin'ny tanin'ny Israely rehefa tonga tao moa namana feziko le tantara naseny nandro impito tao amin'ny on'ny Jordana ka rehefa nitaterahany zany tena dio tanteraka tahaka ny nofonjaza indray gaga namana hoe nampiasaiko ny vola makarena ny fahaizana ny toerana rehetra nandehanako tadiavako fanasana fa tsy nahita nataiza fa tao amin'ny Jesosy tao amin'Andriamanitra tamin'ity mpaminany ity nandraisako fitahina zay tsy niraisiko nataiza nandraisako fanasitranana ataovy amainina tena mafy tiako ambara aminao dia zao amin'ity tranon'Andriamanitra ity misy fitahina lehibe zay mety sy ho azonao any amin'ny toeran-kafa fa ho azonao ato izany ka raha manohana ny hôtely ianao satria manome haninao anao ny hôtely raha manohana ny ekôlina ny zanakao ianao satria manome zava-tsoa ny zanakao ny mpampianatra raha manohana ny jirama ianao satria mahita soa amin'ny jiro sy rano zay ampiasainao andavanandro dia mba hiteteny aminao hoe toany zao fiangonan'Andriamanitra zao mba hasikanina ao an-trano mba hitoy hatrany ane ny fanan'olona vojena amin'izao asan'Andriamanitra izao
mba hitoy hatrany ane ny fahazahoantsika fitaovana tsara entina hiderana sy ankalazana an'Andriamanitra, mba hitoy hatrany ane ny fananganana trano, fananganana fotodrafitrasa maro samihafa izay ilaina amin'izao asan'Andriamanitra izao. Ataovy amainina tena mafy dia mity hafa mafy an'Andriamanitra isika. Hivavaka ho anao androany sy hitsodrano anao androany zay fanaratsy miazona ny fiainanao ambany tsy ahafahanao niakatra hatramin'izay, arina misy hozona ihany koa ianao ka tsy mety mivoatra amin'ny fiainanao fa ohatra mivoatazona ambany foana, tsy mamelanao hiarina amin'ny fiainana izany. Tena tsapanoatra misy ioga miala tsiny efa raha sanatsika ny ombony asiana zioga tsy afaka mandehany amin'izay tiany andehanana izy fa zay tian'le mifehy azy ihany. Marina zany sa tsy marina? Na tiakariary izy dia voafehy izy fa eto ihany izy, zay le omby asiana zioga. Dia takan'izany koa sanatria ny olona izay misy zioga, misy ozona eo amin'ny fiainana, tsy afaka mivelatra amin'ny maizy azy, tsy afaka ny tena mampiseho amin'ny maizy azy, tsy afaka ny tena lasa lavitra eo amin'ny fiainana, fa misy zavatra anjogan'ny satana azy, feheziny satana ny fiainanao ambany. Androany ho tapahako izany zioga izany, ho tapahako izany ozony izany, ho teneniko mafy io fanaratsy. Io fanaratsy io le tsy mamelanao anao mpafolo-karena io, satria anao raha vao manao mpafolo-karena anomboka hiakatra no fari-piainanao ane zany, tanteraka amin'izay manao amenina mafy ane zany. Dia ho tapahako izany ozona tsy mamelanao hiakatra ambony izany, izay miazona ny fiainanao ambany lava foana, horoako ny fanaratsy. Averiko nay ny teneniko teto maraina hoe za zao alina tena ny vavaka, dia rehefa nitenen'Andriamanitra hoe io no toriana eto androany dia hoy sisy hoy za tamin'ny devoly ry devoly, miala ao amin'ny fiangonanao Androndrakely ianao izay tsy mamela ny olona anao fahafolo-karena, fa za pasteur Lanto mpanao mpahafolo-karena hatramin'izay ny Baiboly milaza manao hoe manaiky an'Andriamanitra manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Za dia manaiky an'Andriamanitra hatramin'izay amin'ny fanaovako mpahafolo-karena, ka ho toeriko ianao rapitso ao Androndrakely dia andositra hiala eto amin'ity toerana ity izy tsy afaka niazona ny fiainanao intsony izy tsy afaka hiazona ny fiainanao intsony izy fa tsy maintsy hiala eo aminao. Zay mino manao vamainina tena mafy aza. Vonina sa tsy vonina? Resy lahatra velon'olo sa tsy resy lahatra? Tiako ambara zany dia zao, talohan'ny lalàna natao ny fahafolo-karena, tanatin'ny lalàna natao ny fahafolo-karena, tafaran'ny lalàna natao ny fahafolo-karena. Jesosy ilay mpisorona be ny mandray ny fahafolo-karena antsika. Andriamanitra ne hitanao, angatahako hitsangana amin'ny toerana misy ianao zao, dia hivavaka isika. Avereny ny tonom-bavaka zay atoko, mifatoa tsara amin'Andriamanitra ianao, dia aoka ho hitan'Andriamanitra vonona ny ankatoa azy ianao. Samy manondrika ny lohantsika aritsika rehetra. Jesosy io misaotra anao androany, fananiraka ny pasteur Lanto ianao, nitory zany teninao zany mikasika ny amin'ny ampahafolo-karena. Resy lahatra Jesosy io, fa tsy tamin'ny andro ny lalàna ihany no natao ny fahafolo-karena, fa natalohan'ny lalàna, natao anatin'ny lalàna, natatearinan'ny lalàna, dia no taterana ny ampahafolo-karena mba ho fiankohofana amin'Andriamanitra sy ho fankalazana an'Andriamanitra ary ataonay lohalaharaan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy io, mamindrafo amiko ianao, mamela ahy ianao Jesosy, noho ny fisalasalana tsy fanekeko izany teninao zany. Hatramin'izay tapa-kevitra Jesosy io, manomboka androany fa ankatoanao aho, toeriko ny devoly zay sy namela nampisalasala ny amin'ny fanaovana fahafolo-karena. Hatramin'izay tsy milanao intsony aho, tsy milanao intsony Satana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Raisiko ny fahasoavana, le fahasoavana manome, le fahasoavana manome, le fahasoavana manome ho an'ny asan'Andriamanitra. Raisiko izany fahasoavana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano, tsofoko rano ny tenako, tsofoko rano ny tenako, tsy ho amin'ny ambany intsony, tsy ho voazona ho ambany intsony, fa hanomboka hiakatra, hanomboka hiakatra aho,
hanomboka hiakatra aho, hanomboka hiakatra aho, hiakatra ny farim-piainako. Misaotra Jesosy eo, misaotra Jesosy eo, misaotra ny amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Atsaka ny tananao fa hivavaka anao ry. Ry Tompo Andriamanitra ay, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Nampianatra ny teninao aho mba handrodanana ireo saina avo rehetra natsangan'ny Satana, hanoherina ny fahalalana an'Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izany dia hanapotika an'ireo fampianaran-diso rehetrarehetra izay nahely. Tsy hanan-kery amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho an'ity fiangonana ity aho, sy ho an'ny olona izay manatrika amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Mba ho amin'izy ireo any an-tananao Andriamanitra. Ka ho hamarinao ny teninao, indrindra ho an'ireo olona izay hankatosy hankoka aminao, hanao anao laharana voalohany ka hanome ny fahafolo-karena. Hosokafanao aminy eny ny varavaran'ny lanitra. Enao le Andriamanitra Abrahama, enao le Andriamanitra Solomona, nitazy ireo satria nanao fahafolo-karena izy. Enao ihany koa no Andriamanitra tsy miova. Hitahanay enao, hitahanay enao, hitahan'izao fiangonana izao enao, hitahan'izao fiangonana izao enao. Ray masonao mangataka aminao aho. Na inona krizy mitranga eto Madagasikara na maneran-tany. Havao ny olona manompo anao. Havao ny olona manompo anao. Hisy fanampiana mahaganga. Hisy fanampiana mahaganga. Hisy fanampiana mahaganga. Hisy fanampiana Andriamanitra mahaganga. Amin'ny fiainany tsiraray avy isam-batan'olona. Hisy fanampiana Andriamanitra mahaganga. Na amin'ny fianarana, na amin'ny fandraharana. Ao atokantrano, amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny tanana. Ao anaty fiarahamonina, amin'ny la famille, amin'ny fianakaviana rehetra. Eto Madagasikara, hisy fitahiana Andriamanitra. Hisy fitahiana Andriamanitra. Manapaka ny ozona rehetra aho. Manapaka ny ozona rehetra aho. Ireo ozona izay miazona amin'ny fiainan'ny olona ambany, tsy ahafahany mivelatra, tsy ahafahany miakatra. Ireo devoly izay mpanatanteraka ozona. Tapahako ny ozona, ary miala ny fanaratsy, ilay fanahy ny fahantrana. Miala amin'izao fiangonana izao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy anak'Andriamanitra velona. Fa tononoko ny fitahiana, tononoko ny fitahiana, ilay fitahiana manana ambiampy. Horaisin'ny olona izany, horaisin'ny olona rehetra izay mino izany. Fitahiana manana ambiampy, fitahiana manana ny ambiampy. Ny ran'i Jesosy afafako amin'ireto olona reto, afafy any anaty tokantranony, amin'ny fananany rehetra, amin'ny rehetra momba azy, ho feno fiarovana, amin'ny ran'i Jesosy enao izao fiangonana izao. Enao no apinga lehibe, enao no valipiti lehibe ho an'izao fiangonana izao. Tera sy mankalaza ary manome voninahitra anao araiko, amin'ny anaran'i Jesosy no afaka manao ny vavaka. Halleluia, antsika rehetra samy teny mafy hoe. Te-tanana mafy an'ny Tompo ary tsika rehetra tompo. Mafy. Samy azo mahazo terantsika tompo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fahasoavana. Men'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny mpanompony, tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny vavaka fanafahana, ary tsika tena mino fa ao ambadiky ny vavaka natao mpanompon'Andriamanitra iny andray vokatra mahagaga isika. Na ho antsika ato an-trano fivavahana zany na ho anareo any atokantrano azy zany dia raiso amin'ny finoana fa hitahantsika Andriamanitra. Amen na ve?